Nisesisy ndray tato ato ny fanafiana andreo teratany vahiny ao Anosy-Be. Trangana namarika ny herinandro teo nito amin'ny fokotany Dar es Salaam. Lehilahy ray ao anatin'ity fokotany ity ihany no fantatra fa mitily ireo teratany vahiny ho tafiana ary manome ny vaovao ho an'ireo mpanao asa ratsy. Raha ny fanadihadiana nataony Zandary dia miandahy miambavy ny fanafiana ary saika zatovo manodidina 13 ka hatramin'ny 12 taona no manatanteraka ny sito mahery na fanafiana ihany koa. Nisy tamin'izy ireo nefa voasambotra. Rehefa misy vazaha zany etan'le arandreo avafara dia le renforcer zany le téléphone de passer namagna avafara izy iny dia jusqu'à ny zaza minera vehivavy tena mbola kely reny. Anao zany tsy maharaka an'izay dia very ilaindreo amin'le lehilahy ihany ka tratra zany zareo ka anisan'izany Romsa, ity Romsa ity zany avy Dego fa tonga eto Dar es Salaam. Dia hanao an'io zavatra io dia misy Razafy Sylvain D Black, io zany tompo-tanà karazany manao gidindry zalahy zay manafitra olo. Fitarainana maro no efa voarain'ny Zandarimariam-pirenena ao Anosy-Be mahakasika ity tranga ity. Tsy mifidy andro andihana tanora voalaza fa manatanteraka izany. Ankoatry ny andraikitra efa raisin'izy ireo dia miantso amin'ny fanaraha-maso entitra ny zanany avy amin'ireo ray aman-dreny ihany koa ny Zandarimariam-pirenena any Anosy-Be.